hatrany manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zanabolana avy hatrany misy arindraona hitantsika ato atsimo atsinanany Madagasikara amin'izao fotoana izao anisany mandrafitry ny toetry ny andro any amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny fa ho an'ny rapitsy kosa indray dia somary mazovana ny tsioka atsimo izay aorian'ny fandaloan'ity rindraona ity moa izany ka somary midina ny maripana araka izany ho an'ny tapany atsimo Madagasikara iny mety hitatra ho an'ny avoatany zay any amin'ny alakamisy anoany fa ny farany herinandro kosa indray dia niverina miakatra izay maripana izay misy ihany koa ny fikortanana izay mbola mitoetra lavitry ny Madagasikara any amin'ny firenena Afrika Atsimo izay mikisaka miandalana ihany koa ka any amin'ny faraparany herinandro any dia ny fisian'io tangorondraona mitoetra any amin'ny atitan'ny firenena Afrika Atsimo izay no andrafitry ny toetry ny andro satria dia tombanana mandalo manakaiky ny morotsiraka atsimo Madagasikara izy any amin'ny faraparany herinandro izay mety hisy araka izany ny orana tanifindraona ho ana faritra maromaro indrindra ho an'ny voatany sy ny ilany atsinana Madagasikara iny manomboka ny faraparany herinandro na ny zoma anoany izay amin'ny ankapobeny ny mandrafitry ny toetry ny andro fa raha idirana amin'ny tsipriany ny mety ho toetry ny androntsika ho an'ny rapitsy mbola mety hisy ny zavona vao maraina ho an'ny voatany sy ny faritra laotra mangoro ary ny any amin'ny faritra ivatovavy sy ny any amin'ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana manorana kosa ny andro amin'ny faritra atsimo atsinanana sy ny morotsiraky ny faritra anosy mety ahitana tanivindraona ho an'ny distrika Anosy Ambanja sy ny any Ambilobe ary ny morotsiraka avaratra atsinanany Madagasikara mitoetra zay manomboka any amin'ny distrika Anantalakatra any amin'ny faritra Analanjirofo ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapitso tolakandro kosa indray misy hatrany orana ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra anosy mandraona kosa ny andro ho an'ny ilany atsinanany avoatany ary somary itsitokotoko zay ho an'ny avoatany sy ny ilany andrefan'ny avoatany ary koa ny any amin'ny faritra Zava sy ny any amin'ny faritra Ambatsoa Analanjirofo sy ny faritry Diana ny ambiny dia maina tanteraka na ny masoandro no ibatoerana ny maripana rovinavina amin'izay andro ny rapitso izay ny ambany indrindra aloha dia somary mbola milatsaka izay maripana izay zany hoe amin'ny maraina hitantsika manodidina ny 10 degré ho an'ny faritry Matsiatra ambony iny raha toka somary misy fiakarana kely kosa ny ambony indrindra satria dia tombanana mahatratratra amin'ny 5 degré Celsius ho an'ny voatany raha toka mifanotra amin'izay kosa ny amin'ny tapany atsimo Madagasikara satria dia mety midina hatrany amin'ny 13 degré Celsius izay ho an'ny faritra Anosy ary 7 degré Celsius eo kosa ho an'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara dia mahatratra hatrany amin'ny 4 degré Celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika ho an'izay rapitso izay ny alakamisy misy hatrany orana ho an'ny faritra atsimo atsinanany Madagasikara sy ny faritra Anosy izay mitatra ho an'ny faritra Androy ary ny faritra Fitovinany ihany koa izay ho an'ny ilany atsinanany faritra Ombe dia mety ahitana izay orana izay ihany koa ny tapakandro hariva moa dia mandraona ny andro ho an'ny voatany sy ny faritra Sofia ny any amin'ny faritra Iboeny Betsiboka Laotra Mangoro sy ny faritra atsinanana ho an'ny morotsiraka kosa indray indrindra ho an'ny morotsiraky ny faritra Melaky Menabe sy Atsimo andrefana dia ny masoandro no ibatoerana torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany avaratra atsinanany Madagasikara iny ny maripana rovinavina mifandraiky amin'izay somary milatsaka kely indray zay ho an'ny voatany indrindra amin'ny faritra Vakinakaratra sy Matsiatra ambony ary mbola midina hatrany kosa ho an'ny faritra Atsimo andrefana sy ny any amin'ny faritra Iorombe ny faritra Anosy kosa dia somary mijanona eo amin'ny 13 degré Celsius eo amin'ny ankapobeny izay maripana izay fa ho an'ny faritra avaratra andrefana mafana hatrany ny andro izay misy hatrany amin'ny 13 degré Celsius ary 17 ka hatramin'ny 20 degré Celsius kosa ho an'ny faritra avoan'ny atsinanana sy avaratra atsinanany Madagasikara ny toetry ny androntsika ho an'ny zoma misy ny orana tanifindraona ho an'ny tapakandro hariva mety toetra zay ho an'ny faritra Ivatovavy Fitovinany ny ilany atsinanany avoatany indrindra ho an'ny ilany atsinanany faritry Vakinakaratra Amoromania mety ahitana an'izay orana tanifindraona izay torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra avaratry Madagasikara dia na Zava Ambatsoa Analanjirofo ary ny ilany avaratra atsinanany faritry Sofia mandraona kosa ny andro ho an'ny voatany sy ny faritry Iboeny ny any amin'ny faritra Betsiboka Laotra Mangoro ny faritra atsinanana ary ny faritra Analanjirofo ny any amin'ny tapany atsimo andrefana kosa indray dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay
androny zoma izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 7 degré celsius ho an'ny faritra Nalamanga ary misy fiakarana kosa ho an'ny faritra atsimo Madagasikara satria dia manodidina ny 7 degré celsius maripana ho vinavina amin'izay androny zoma izay. Ho an'ny faritra avaratra Atsinanana sy avoany Atsinanana ihany koa dia misy fiakarana 7 degré celsius ary 13 degré celsius ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka. Dia izay no mety eo tamin'ny ity anio ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.